Miarabako, akoho ranandry, akoho sa, mbola tsara, akoho lie. Miovao antsika androany azy adina nefa ny manao j'aime sy miabone ny chaîne antsika misaotra tompo. Miaraba to akoho ranandry, akoho sa irosa amin'ny vaovao misongadina avy hatrany isika. Ny nahitana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina sy ny fiarany Mercedes vaovao be androany ity. Nanomboka tamin'ny fomba ofisialy androany tokoa mantsy ny fivorian'ny mpikambana vaovao ao amin'ny filakevitsy ny marim-pirenena ka tonga nanome voninahitra izany ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Ny zavatra nanaitra avy hatrany ireo mpanao gazety marobe tonga tao nanangona ny vaovao momba ity lanonana ity, anefa dia ity fiara mitondra ny filoha androany ity satria dia fiara izay vao anisany navoaka ny orinasa Allemande mpanamboatra fiara malaza Mercedes izy ity, izay faraparany no sady raitra no lafo vidy ihany koa. Samba mono nahitana ny filoha tao anatin'izany fiara vaovao be izany, tsy hoe manakina akory na fitiavana hitsikera be fahatany, fa na ny vidiny fotsiny kosa azy dia mahafanina no manao kady azy amin'ny tableau sy amin'ny vola malagasy, satria dia isa maro de maro koa na amin'ny vola euro aza dia manodidina ny 4,406 euro na 252 406 raha amin'ny vola gasy dia manodidina ny 1,2 miliara ariary mahery ny vidiny. Raitra tokoa izy ity ary mbola vitsy de vitsy raha aty Afrika no manana azy. Eny fa na dia ny filoham-pirenena afrikanina izay manan-katao azy. Tsaroko ilay filoham-pirenena tao Burkina Faso teo aloha i Topoklahy Thomas Sankara, raha vao nandray ny fitondrana izy tamin'izany dia namidiny daholo ireo fiara lafo vidiny entiny mpitondra teo alohany. Eny fa na dia ny an'ny filoham-pirenena azy ho izany koa ny an'ireo minisitra sy ny chef de service sy ny sisa sy ny sisa. Ny vola azony tamin'ny fivarotana ireo fiara lafo vidy ireo dia nividianany fiara Renault 5 izay fiara madinika ary tsy lafo vidy. Fiara Renault 5 no novidiany ho azy sy ireo minisitra rehetra tao anaty gouvernemanta notarihany. Ny ambiny kosa dia nanampiany tetim-bola mpandrakana tamin'izany. Izy filoha mihitsy no nanao modely ho an'ny rehetra. Ilay filoha vaovao amin'izao fotoana izao ihany koa Andriamatoa Kapiteny Traoré izay mbola tanora tokoa dia nanaraka ny fomba nataony Topoklahy Thomas Sankara, satria tsy mba nividy fiara zany izy na dia filoham-pirenena azy. Ny fiara tafika efa tao ihany no entiny manatanteraka ireo adidy tsy andraikitra maha-filoham-pirenena azy. Jipe militera moa izy io. Ny fanampiana avy any amin'ny Banque Mondiale laza moa dia nilaviny ity filoham-pirenen'ny Burkina Faso ity. Tsy mila fanampiana avy any aminareo zay ozy izy, tsy misolelaka koa. Aleo izahay hivoatra amin'ny herim-ponay sy izay anananay, zany kapitary sy filoha tsara laitahaka. Ny antsika kosa fitondrana tiadera ety ivelany dia misehoseho, dia misekoseko, kanefa dia Madagasikara ny firenena mahantsa indrindra eran-tany. Mioby sy mitehaka ny filoham-pirenena ireo tsy manana rehefa mahazo fotsim-bary kely avy aminy, voanemba kely, menaka kely sy ny sisa toy ny nataony tany Toliara farany teo, dia milaza ny mpitondra antsika fa miay tsy manampy ny vahoaka. Tsy mahavita taona ireny to, eny tsy mahavita amam-bolana akory, tena mijaly raha malagasy. Tsy mba izay vahaolana maharitra no karohan'ny mpitondra ho andra malagasy, fa dia vahaolana vondron-tavanandro sy defy maika foana. Na orinasa iray aza tsy mbola voatsangana izao fitondrana izao, kanefa dia efa 10 taona mahery zareo no mitondra teo. Izao indray dia ny fiara raitra sy lafo vidy no entina sehosehoana amin'ny lanonana samihafa tsy hain'ny filohantsika. Dia tena déconnecté tanteraka mihitsy ve ity filohantsika ity amin'ny fahantsana sy ny fijaliana malagasy. Ahoana no eritreretanao hoe ny vahoaka entiko miama-antsa isanandro, ny firenena milatsaka anaty lavaka lalina sanatria mety tsy ho tafavoaka ao intsony. Ianao kosa miainao anaty lapa sy miaina amin'ny arena miavosa, misekoseko amin'ny firenena hafa fa manana fiara izay tena faran'izay raitra, sika farany, nefa dia mandeha mandady lady sy misolelaka eto sy eroa mangataka fanampiana. Isa nefa ry malagasy hafa mbola ova lalabe mandy tsy amin'ny oviana isika malagasy ireto.